afaka malaza zavatra aminareo ave ny finoana tsy vidinao voly zany fa ny tsy finoana no mampantra anao finoana mahafaly anao te resaka aminareo androany mikasika ny hoe mino foana mankanesy eo amin'ny Kristy tahaka ny zazakely lazao fotsiny hoe mino a matoky aminao a za mino mety tsy mahitsy zany aho zao mety tsy mahatsapan'izany fa za mino ndao jerena ny fitsangana Lazarosy eo amin'ny jaona 1:10 ianao tsy mila mamina viny zany hoe mba hanao ahoana ary ny am'ireo zanako afaka mino anao fa ho tsara reo ka na dia ao anaty korotana zao azy izy afaka mino anao fa mbola iovy reo fantany anareo zao firy aminareo ny tiaka finy fiainany am'izao eny ary tsy afaka manao zany ianao raha tsy mianatra ny fomba finoana fa miainga avy amin'ny finoana ao amin'ny finoana foana ianao fa tsy hoe finoana lasa misalasala sy tsy finoana ho any amin'ny finoana dia hoe tena afaka inoko ty fa tsy inoko raha iry fa mino fotsiny sika ary malasa dalan-devoly zany tonga tahaka ny zazakely dia mino fotsiny amin'ny jaona 1:10 misy tantara mahafinaritra eto ny amin'ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty dia afaka maka ohatra betsaka avy amin'izany sika fa nao tomboka amin'ny 15 zany jaona 1:15 fa Jesosy dia tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy tena namany malalana izy ary tena niazo ny zany fankatiavana zany zareo ary satria tena tiany izy ireo nondreny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay toerany ihany izy fa tsy taitra ny andeha izy hoe hanampy azy satria tiany izy dia verinareo fa hoe tonga dia niazakazaka ho any ve izy dia hamahazany olana zany fa hitanareo ve zany satria tiany izy dia mbola niandro 2 andro izy ianao zao mihevitra hoe rehefa mila miandro ianao dia tsy tianao Andriamanitra raha arak'izany zao dia efa matarana zany fa tianao izy satria mety manana zavatra lalina kokoa ao an-tsain'Andriamanitra mihoatra ilay fanasitranana anao eo ny eo hitanareo raha tsy nandalo zany resaka momba ny mamiadana zany aho no ny antony afaka ohatra ny joro sy anome fanantenana ny olo-kafa matetika nge sika mandalo zavatra zay saika tsy misy idirantsika loatra fa zavatra ampiasain'Andriamanitra atsika zany ampahirezana ny olo-kafa amin'ny fiainantsika ao aorianao ary tsy mila manao kady zay tsy nentina ataonao ianao na zay hoe fahotana na hitanareo manina ary tsy tian'Andriamanitra dia ireny adalana rehetra eny fotsiny ianao Andriamanitra manana planina Andriamanitra manana tanjona tena tiako izy ary ny devoly tsy andresy zany fa ty zao dia ahatsara andray tena tiany izy Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy kanefa dia niandry izy fa tsy tonga dia nanampy azy avy hatrany ianao zao mety tsy tonga dia mahazo betsaka avy amin'izany takafa tena mahagaga zany eny ary 9:20 Lazarosy zany aloha efa maty zao Marta ny teny tamin'i Jesosy rehefa tena tonga teo izy tompoko raha mba teto matsy ianao dia tsy maty ny anadahako izao impiry moa sika no saina hoe tena Andriamanitra raha mba teo zao ianao tsy nitranga mihitsy zao fa ny tian'Andriamanitra ho haitsika dia hoe tsy manino izay zavatra mitranga eo za afaka manome foan'ilay fitsangananao anareo manino sika no misaina hoe Andriamanitra afaka manampy atsika tsy hanana olana nefa hoe tsy afaka ny amalay olona atsika efa misy eo na dia efa nanantsika fotoana ela azy afaka miteny anareo fotsiny ave fa manana fitsangana matoavy foana ianao amen raha teto ianao zao ndao mahiteny izany amin'Andriamanitra foana manina ary navelanao trano zao tsy azoko mihitsy dia na afaka nanao zavatra ao amin'izao ianao manino ianao tsy nanao zavatra mikasika an'izao
za taloha nanao foana hoe ahoana ary ny fanararaotana natao tamin'ny fahazazako reny satria zany vavaka tamin'izaho mbola kely dia nangataka an'Andriamanitra mba hanala tamin'izany olan'izany. Za zany vavaka zavatra tsy tsara loatra tahaka ny vavaka hoe engany eo fatiny ndraiky sy ny zavatra tsy tsara tahaka izany. Vavaka ho an'ireny koa mba nanahery andaozana azy fa tsy nety nitrango zany. Fa na dia ny vavaka aza tsisy niovy zany. Fa hitanareo zao tena navelako ny fikajikajian'izany rehetra zany tany. Ny zavatra fantatro dia hoe tsy nesoan'Andriamanitra tamin'izany fa nampiny andalo an'izany ary nivoaka nahery tamin'izany. Raha teto ianao zao tsy nitranga ny zavatra ohatr'izao. 7:20 Jesosy niteny taminy hoe hitsangana indray ny anadanao. Fa hoy Marta hoe zao haiko ihany nge fa hitsangana izy amin'ny fitsangana ny tena maty e. Fa Jesosy niteny taminy hoe fananganana ny maty sy fiainana. 2:30 Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran' Jesosy ka nahita azy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompoko raha teto ianao. Ka na Maria na Marta zany samy mitovy hevitra daholo. Raha teto ianao zao tsy ho faty zany ny anadahako. Dia ty ampijeranareo andiny vitsy reto aho. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany ihany koa dia tena vonto ny fanahany ka torakovitra izy. Dia afaka miteny aminareo tsy mbola nietsika izy ary tsy ny ramasonindreo no tena nampihetsi-po azy tahaka an'izany fa ny tsy finoany. Jereo ty tena hoe vonto tokoa ny fanahany sady nalahelo izy sahirana tamin'ny fanahany izy sady ny sento no ny korontana ary hoy izy aiza moa nandevenanareo azy. Dia hoy ireo tamin'ny tompoko andeha izaho. Dia ny 5:30 Jesosy nitomany. Tsy nitomany ho Lazarosy izy efa iny fa ho atsangany amin'ny maty foana ihany izy. Tsy nitomany ho an'i Marta sy Maria izy satria hoe maty anadahy izy satria efa iny fa ho atsangany amin'ny maty foana ihany izy. Fa araka io zao dia niandry izy namela azy ho faty mba hahafahany manangana azy amin'ny maty. Tena tiako ty. Jesosy nitomany. Manontany tena mba impira izy nitomany amin'ny tsy finoantsika. Mba impira izy no tomany satria tiany mba atoky azy fotsiny sika dia mba ilaza hoe Andriamanitra matoky anao a. Tsy takatra zany zao ary mandratra koa zany. Ary tao tsy rariny zany. Fa matoky anao a. Ary rehefa vonona amin'izany ianao hitako fa tena zava-dehibe mihitsy aza ny tonga amin'ny fotoana amin'ny fiainanao izay nanjanona antsika hoe nahoana foana eo amin'Andriamanitra eo. Zavatra sasany ange tena tsisy idirantsika mihitsy. Misy zavatra sasany izay lalina kokoa amin'Andriamanitra no isika tsisy fomba atakarantsika an'izany mihitsy satria zavatra ara-panahy zany. Tena tsy dia tianao loatra zany aloha saingy. Zany hoe raha tialala sika hoe manina ny tranga zany fa satria hoe lesona manandanja be amintsika zany dia olazain'Andriamanitra antsika ihany fa raha tsy mila malala sika tsy teny antsika an'izany izy ka manina manadala ny tenanao ikajy ny zavatra zany izay Andriamanitra rery mahay azy sady tsy teny anao zany sa ahoana. Zaorina fa 1:15 isan'ny teny tiako indrindra ao amin'ny Baiboly zany. Matetika raha vao manao ny boky ho an'olona dia soratako eo foana io andinin-tsoratra masina io satria izao no lazainy hoe Jesosy niteny taminy hoe tsy efa niteny anareo ve sy nampanantena fa raha ino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny King James zany vao maika tiako kokoa lazainy hoe minofo fotsiny dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ilay teny hoe voninahitra raha lalinao zany teny zany dia midika zany hoe fa nihoana ny ahatsara n'Andriamanitra rehetra. Ilay fanehoanam-pahabe maso izay zavatra tiany aseho dia ny ahatsara n'Andriamanitra rehetra sy izay ambony indrindra ao amin'Andriamanitra. Ka rehefa niteny Andriamanitra hoe raha vao mino fotsiny ianao zany ihany zany mino fotsiny. Mino fotsiny zany ny antsoina antsika hoe mpino arak'izany zao.
mino fotsiny de ho hitanao ny voninahitryandriamanitra, ho hitanao ny fisehon'ny fioarana sy atsaran'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Afaka mampahiranareo tsy hijery n'indray andro amin'ny fiainanareo fotsiny ve na ny iray volana amin'ny fiainanareo na de heritaona amin'ny fiainana aza fa mba hanomboka ammaritra izany zavatra rehetra momba an'andriamanitra zany. Jereo fotony ny fiainanao rehetra aloha. Hitanareo raha te hijery fotsiny 18 taona voalohany tamin'ny fiainako azy zao de tena mety ho te anantona ny tenako. Ary raha ny marina 5 taona taoriana koa tsy de hoe tsara manao ahoana satria nanambady olona zay nahafahako nitsoka ny olako fotsiny ny hevitra fa tsy mba hisy ola ho tia zany mihitsy ary mbola adala lavitra noho zany izy ka hitanareo. Zany koa mbola nofo ratsy 5 taona hafa. Ka tamin'izany fotoana zany 13 taona tsy mba nahatsiaro zany akory aho zaho hoe mba faly zany mihitsy, tsy mba nahatsiaro zany hoe mba faly zany mihitsy tsy faly. Ka tsy mba nanana fanomboana tsara fa ary raha nijery reny taony reny fotsiny tena tsy mba hisy fifaliany zany raha ny am'izao. Fa mbola mila nijery ny ambiny rehetra zany koa. Mila mijery zay nataon'Andriamanitra zao koa sy ny fampiasany zany de hoe inona no ataony zany amin'ny fiainako. Amen. Hitanareo mety misy zavatra ratsy zay nitranga taminao zao fa Andriamanitra mbola manana zavatra hafa ho ampiny amin'ny fiainanao. Mbola manana zavatra hafa izy ho atsofoka ao amin'izany trangam-piainana izany, zay tena madika izany ho tsara koa sady ampatsiro zany kokoa. Hitanareo rehefa manampy zavatra betsaka ao anaty gâteau ianao zany le manampy siramamy betsaka ao iny avy eo ianao tena mahita tsiro tsara. Ka mety na zavatra ratsy betsaka tamin'ny andro ianao zay tsy hoe ho ao zany fa hitako fa azo kokoa zany andro zany ianao amin'ny ho avy. Amen. Eno zao Jesosy nanao hoe esory io vato io. Tompo efa maty efa trano izy zao sady efa maimbo izy zany. Fa ngamiko ohatr' zany esory ilay vato Lazarosy mivoatao. De nivoaka tao izy mbola nitafy lay lamba-patiny iny ihany. De tena tiako ny zavatra lazain'i Jesosy, esory lay lamba-paty eny aminy. Hitanareo zao saika zany mihitsy ny fampianarako androany. Betsaka aminareo efa nivoaka tao karaha resahana, efa nateraka indray nareo, fa nareo mbola mandeha miaraka amin'ny lamba-paty ihany. Ianao zany tena mitafy mainty maizina sy toetra ratsy ihany de hitanareo zao esory zany lamba-paty zany de mba ihany ny fiainany velona. Amen. Mivoatao. Esory ihany ny lamba-paty iny, esory ihany zany. Asandrato ny lohanao de asandrato ny tananao de laza hoe matoky an'Andriamanitra za mino sady ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mino de tiako mba hanao teny maro eo amin'ny écran eo sika ary tena ho jerena miaraka zany. Matthieu 9:17. Ary Jesosy ny teny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny nononao. De sitrana tamin'izany oro zany lay ankizy lahy. Zany mampahirezak'olona foana forotona ngam'izao rehefa tonga amin'ny conférenceko ianao na koa hoe mijery ny fandaharako amin'ny télé. Na de tsisy teny lazaina mikasika ny fanasitrana ara-batana aza. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, raha toa manana aretina na rofy amin'ny tenanao ianao, mino. Fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao de zany rofy na aretina zany anie afaka miala amin'ny tenanao amin'ny alalan'ny osotry zany tenin'Andriamanitra zany. Jereo hitako fa tena afaka mahazo mihoatra amin'ny rehetra sika rehefa mino amin'ny ambony kokoa. Rehefa tsy mino sika de tsy mahazo ninina avy eo tsy matakatra sika hoe nanina ary tsy nazo. Manina raha mino betsaka ianao ka na de sasaka zany azonao de mbola tsara zany mihoatra ilay ianao tsy nino mihitsy. Aza mba mankany am-piangonana de mitongizina fotsiny eo amin'ny seza eo de miandry zay zavatra hitranga hono fa tsy misy fampisehoana ao. Sika nge tsy mijery fampisehoana fa raha zany no nataoko taloha de mety efa ela any ny ala. Fa eto androany hanova fiainana. Eto hanandratra finoan'olona sy hanome fanantenana azy. Fa mila mifanampianareo tiako tongonareo de anao hoe za mino fa hikasika Andriamanitra androany. Mino fa hanasitrana izy androany. Za mino fa azo ny valiny izay tadaviko androany. Mino.
voaingana zao no nanova ny fomba fivavahako amin'ny maraina dia za zao niteny taloha hoe zany hoe nataoko tahaky nefa nataoko foana zany mialohan'ny ialako teo am-pandriana fa tsy mbola lasa lavitra fa samy teny hoe za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany dia mino aho fa isy zavatra tsara hitranga amin'ny alalako androany aza dia za foana njereny aoka izy zavatra iseho amin'ny alalanao ty ampiasanao Andriamanitra fa nivaiko zany teo amin'ny 2 herinandro teo ary tsy miteny zany tsony aho zao efa nampakatra ny finoako aho lazaiko zany am'izao dia Andriamanitra za mino fa misy zavatra mitranga tsara amiko am'izao za mino fa misy zavatra mitranga izao hitako matetika fa mino zavatra zay efa ananatsikisika ary ny tian'Andriamanitra ho ataontsika dia mba hifanaraka aminy ka ny hoe aiko fa aiko fa milamina miaraka aminao amin'ny alalan'ny rano Kristy zao tsy manino zay fihetsem-poko aiko fa tsisy fanamelohana aiko fa ty ahy ianao tena aiko fa voahosotry ny fanamasina sy ny hery aiko fa manana lanja dia zavatra tsara zahay mitranga amiko sy amin'ny alalako am'izao marina ianao ve apakatra ny finoanao fa tsy mila mivavaka sika dia hiandry tehijery raha miasa Andriamanitra mila mivavaka sika fa avy eorinany zany hoe ianao afaka mivavaka arak'izay isany tianao atao eo fa ny tiako lazaina dia hoe raha vao mivavaka ianao ka mangata zavatra aminy hitako fa ny zavatra tsara indrindra atao orinany zany dia hoe isaky ny tonga ao an-tsainao zany dia lazainao foana hoe Andriamanitra misaotra anao fa miasa am'izany ianao ahita ny fitsarako azy zao misaotra anao fa miasa am'izany ianao fa tsy hoe raha tsy mahita zavatra sika dia midiky zany fa tsy miasa Andriamanitra zany ainareo zay lazain'ny baiboly raha mbola mino foana isika Andriamanitra miasa ndrehetra anao hoe mino Marka 7:17 fa hoy Jesosy taminy hoy ianao hoe raha mety ianao ainao hoe ny zavatra rehetra dia ainy mino asan'ny apôstôly 1:30 dia hoy izy roa lahy minohany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao ary tena tiako izay ny andiny faranjana zay mampiatra zany na ho anao na ny ankonanao ihany koa dia zareo nge zany mino any Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao Jakoba 2:17 milaza fa rehefa mino sika dia natao marina amin'Andriamanitra zany manome antsika fijoroana marina eo amin'Andriamanitra Romana 10:17 zany koa zao tena teny lehibe zay tiako mihitsy ary Andriamanitra fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo fomba hoana no azonao ny hafaliana sy fiadanao tsy amin'ny fisalasalana fa amin'ny finoana ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana amin'ny finoanareo tona marolazy zay na tsy aro aho nananandro ratsy zay tena very ny hafaliako ary very ny fiadanako zay raha tena marina tsy zany foana tsy dia sika loatra ny mamboly zany fa tsy hita izy zany teo fa ao anaty ao ihany fa nolazaiko dia hoe Andriamanitra tena tsy manana fiadanana mihitsy tena mahatsiaro vezatra tena tsy haiko izay mitranga dia isy fanantenana dia nandalo fotsiny ilay boaty misy teny fikasana teo mbaravarana hitanareo zany zao dia tsy haiko aloha na hitanareo ny sasany amin'ireny fa tena kely zany baoritra kely zany na matetika taratasy kely misy soratra masina dia ry olona ianao zany afaka manandrana na mitady fahagaganao amin'izany andro zany toreny fomba hitenenantsika ireny hoe Andriamanitra za zany tena mila teny Andriamanitra miangavy ahy satria nitondra tena ratsy ianao dia ho faty tena tsy nety iny aleo atao hafandray zany aloha tena zava-doza zao dia eny eo ihany fitanareo raha vao mihodina ela loatra ianao dia mety azo zavatra tianao ihany
nefa na izany ary nandalo ny baoritra koa de aveo tamin'izay nahazo tsara tonga de romana 5:17 fa alina sy fiadanana hita amin'ny finoana ary aiko avy hatrany fa Andriamanitra ny teny tamiko ianao mahantra satria nijanona tamin'ny finoana ianao hoy hoe mahantra ianao satria efa nijanona tamin'ny finoana hoy mahantra ianao satria nijanona tamin'ny finoana mahantra ianao satria nijanona tamin'ny finoana ny finoantsika no mamaritra ny fiainantsika ny hatsaram-piainantsika de faritan'ny finoantsika inona zao no inonao momba ny tenanao inona no inonao momba ny lasanao inona no inonao ny amin'ny avinao modi de manaova fionana amin'ny tenanao matotra mihitsy modi de manava fionana amin'ny tenanao de mipetra mangina oraray de antanio ny tenanao inona no inonao inona no inonao raha mino ianao fa tianao Andriamanitra ary hoe mombanao izy sy hoe izy de manana lamina tsara ho an'ny fiainanao de hoe tsy tezitra aminao izy sady mamela ny elokao de mamindra fo wow tena mila mitandrina ianao fa mety ahitandro tsara mihitsy raha mino ianao fa mombanao Andriamanitra de hoe ny zavatra rehetra de hainy ho atao ary tsy misy zavatra tsy hainy ovainy zany ary tena miasa eo aminao mihitsy izy zao wow mety afara mahafitahinao any hafa mihitsy azy ianao zany ve de ho lavitra ny maha-kristianina anao marina zany zao efa tena mihoatra ny tampony de amin'ny Hebreo 4:7 ny any mbola mila fotoana mihoatra any efa tsy ampitsony fa lasika aloha fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany zay mino no miditra amin'izany fitsarana izany zany zao tsy mitsahatra avy amin'ny asa fa mitsahatra amin'ny asa diaka zany hoe eo ampanaovanao ny fiainanao sy iainanao zany hoe ianao zany manana reo olany alatsinainy talata larobia lakamisy zoma raha matoky azy ianao raha mino ianao de miditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao zany mandeha amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fitsarana de mitsahatra ao anaty zany tsy resaka manao sieste zany fa tena mitsahatra any anaty any mihitsy ary afaka miteny anareo zany fananana fitsarana man'Andriamanitra zany tena toerana mahafinaritra indrindra zay afaka itoeranao satria hitanao lasa tahaka zao zany hitanareo fa hanao zavatra Andriamanitra hainareo fa ho mety zany so hainareo anahoana zany fa tsy miraharaha zany ianao tsy fantatra hoe rahovina no avy zany fa tsy miraharaha zany koa ianao satria rehefa tonga amin'izany toeram-pitsarana zany ianao fa tsy mila pirofo ninina aminao zany ianao tsy mila mana-pirofo ninina ianao tsy miraharaha tsony ianao zay fihetseponao na zay hitanao na zay tsy hitanao satria efa nananao ato zany de Andriamanitra ny miahazany efa any aminy zany de efa esany zany manina raha milaza fotsiny hoe androany zao anandratra ny finoko de efa nanapa-kevitra fa anao zay tokony ataon'ny mpino marina tena ino a fotsiny